manolotra ny arahaba sy ny firaritso atsika rehetra mpanaraka ny météo indray amin'izao fotoana izao izay avy aty amin'ny météo Madagasikara dia faly miarahaba ny bary sy ny vahoaka malagasy rehetra tamin'ny fandresena azotsika ka nazahoantsika ny tapakila iakarana amin'ny dingany apaefadalana amin'ny kanina 7 sy 2 toy izao ary ny mety tetriny antsika amin'ny ity herinandro ity raha tamin'ny herinandro teo efa maimaina kokoa ny andro raha amin'ny ity herinandro dia avitsika ity dia mbola maimaina noho izay zany hoe amin'ny ankapobeny dia miena kokoa ny tany rotsakorana saika manerana ny Madagasikara etsakilan'izay nefa dia hipetraka hatrany aloha ny zavona amin'ny voamaraina amin'izao fiandohan'ny herinandro zao zany ohatra amin'ny larobia any eto amin'ny fatry ny afovoantany any amin'iny ilany andrefan'ny Madagasikara ary ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny iverina hipetraka indray zay zavon'izay any amin'ny farany herinandro any etsakilan'izay ihany koa ny maripana ambany indrindra dia saika mbola manodidina amin'ny 9°C eo any avakina karatra eo amin'ny 10 na 12 kosa ho an'ny nalamanga sy fianaratso zany hoe mbola angatsika trany zany sika aloha ny maraina zay moa rehefa volana jolay tahaka zao dia atsapatsika trany ny maraina ny maripana ambony indrindra kosa dia saika mety atsapa hafanana kosa tsika zany ranoarina tamin'ny herinandro lasa teo etsakilan'izay ihany koa raha makasika ny mety hotetry ny andro any an-dranomasina dia misy alondrano vaventy mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 3.5 metatra ka hatramin'ny 4 metatra mihitsy any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny noho ny fisiany ity rindrindraona ity atsimon'ny Madagasikara ity zany dia mila mitandrina zany mpampiasa ny ranomasina manomboka any Amorombe ka hatrany manodidina Vangaindrano sy farafangana any fa aherin'ny ranomasina anonja be zany indraindray andao ro jerentsika amin'ny antsipliany mety hotetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina azo orana malefaka ny any amin'ny faritra Atsinanana sy any amin'ny faritra Motsiraka Vatovavy Fitovonany any raha saika andrahoana kosa zany ho anilany Atsinanany afovoantany sy any atsimo Atsinanana ny faritra sisa rehetra moa ho maina tanteraka mihitsy ny andro raha isan'ny zavona ny voamaraina eto amin'ny faritry ny afovoantany any amin'iny ilany andrefan'ny Madagasikara ary any amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia toetrany aloha ny orana malefaka any Vatovavy Fitovonany mihitatra kely any amin'ny manodidina ny atsimo Atsinanana zay orana izay somary maka endrika tandrifondraona kosa orana zay any amin'ny manodidina ny Samborano iny zany any Anosy-be, Ambilibe, Ambanja ary Morontsiraka Analalava iny mifaritra sisa rehetra moa dia maina tanteraka mihitsy amin'ny ankapobeny raha ho an'ireo maripana voatombatombana ho amin'ny rapitso maraina zao dia 9°C any avakina karatra any 12 ho an'ny Antananarivo ary 20 kosa ho an'ny Fianaratso fa raha ho an'ny maripana ambony indrindra kosa moa dia any amin'ny manodidina ny Maevatanana, Antsoia ary ny faritra Boeny iny dia manankitra any amin'ny 2.30°C mihitsy ny eto amin'ny faritry ny afovoantany dia ahitana fiakaran-kely iateo eo amin'ny 3.20 ka hatramin'ny 5.20°C eo raha araka ny tombana moa dia any amin'ny alakamisy any hoandray izy no isy fidinantsikelikely zay maripana ambony indrindra zay eto amin'ny faritry ny afovoantany andao jerentsika indray ary mety hotetry ny andro amin'ny reto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara ireto saika ho maina tanteraka aloha ny andro any Paris, Nairobi ary Johannesburg raha toa kosa ka azo orana malefaka any Comoro raha maka endrika tandrifondraona zay orana zay ho an'ny Maurice sy Seychelles any Mayotte sy La Réunion moa dia ho maina tanteraka mihitsy amin'ny ankapobeny dia zay indray raha tompoko lahy sy tompoko vavy no afaka natolotra fa misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany mirary soa indrindra ho an'ny ekipantsika bary Madagasikara mba ho lasa lavitra kokoa amin'ny ity kanina 7 sy 2 ity veloma tompoko